Kingam-panahy nampitondra ny lohateny hoe The Family. The Salvation Poem in the Family Tree. Jesus, you did open a cross and rose again to save the lost. Forgive me now of all my sin. Come be my Savior, Lord and friend. Change my life and make it new. And help me, Lord, to live for you. My name is Patrick Desiré, and I'm 11. This is a picture of my family. My mother's name is Rosette, and my father's name is Desiré. I have two brothers. Frederick is 16, and Musa is 3. I have two brothers. Frederick is 16, and Musa is 3. And I have one sister. Her name is Patricia, and she's 7. And I have one sister. Her name is Patricia, and she's 7. Today, I received Jesus Christ as the Lord and Savior of my life. Jesus, you did open a cross and rose again to save the lost. Forgive me now of all my sin. Come be my Savior, Lord and friend. Change my life and make it new. And help me, Lord, to live for you. Yeah. Mpanoratra izaho Patrick na hoe Kinga. Kingam-panahy nampitondra ny lohateny hoe fiarahana farany. Ny hafarana teo tokoa ilay fiarahana, voatery nasiana fisarahana. Taloha aza toa misy tsy mena mivadika, indrindra ankehitriny tena lasa ny vadika. Fiarahan'olon-droa nampalahelo, satria ny hafarana tampoka teo. Tao anaty fo ranomaso no mameno, ka izay no izy fa efa tena nankaleo. Efa iaraha malala fa tsy nifanentana, kanefa saika ho lany andro tamin'ny fizarany entana. Ka tsy niekaiky intsony fa leo no toherina, fa sao hanimbana izay tena anjara ka lasa mahanelingelina. Iny sisa no niarahana, ka dia teo tokoa farany ny fankahitana. Tsy azo asiana halemem-panahy, fa rehefa izay ny tapaka dia tena izay. Mahitany tadiavina ianao, amin'ny anjarany tokony sahaza anao. Misy foana izany raha ity an-tany, na ny tenako izao koa aza mbola manentana sy manantena ary miandry an'izany. Izay ny teny farany ny fanaovana, ka taorian'izay tsy maintsy nasiana fifandaozana, sy tsy mila mifampikasokasoka intsony, fa mety hanimba ny ho avy sy amin'ireo ankohonana. Tapaka tanteraka zany ny fikasoana. Ny lasa rehetra aza iezana hadinoana. Resaka olona mpitarina izy ity fa tsy atao moana, sady tsy tsara ny hoe tsy avoaka eto manoloana. Izay tokoa ny mahakasika an'iny. Aleo miafaranany fa mampisy laginy, satria tsy izy no mbola safidy, fa noho ny na mbola mpitovo ka lasa tafidifiditra. Toa ny hoe nataoko fahatany ny fiarahana tamin'izany, ary tsy mbola nasiana tanjona, noho ny antony angamba hoe tsy ny fandanja. Veloma ianao ka aza mifanometsiny, hatramin'ny farany re fa efa maro ny vitantsika iny.
Zay dia azarana alahelo fa ianao kory tsy ho very anjara. Mitovy tokotany maloto ny diovina izy ity, tsy marokoroko intsony fa efa malama tsara ery, ary toy ireo rivotra madio iainana, tsy mahasemposempotra fa mampadio sy ny fomba fisainana. Mahatsiaro tena aho ary koa sambatra, ary faly ery satria efa afaka, satria ny fitiavana mafy sy henjana raha sendra tafalatsaka. Izy io dia tena mafy sy henjana raha sendra tafalatsaka. Izao ankehitriny anefa dia efa azo lazaina fa efa tafasaraka. Mpanoratra Patrick, na hoe Kinga. Kinga panahy, nampitondrano lohateny hoe tsy azoko. Ahoana tokoa moa ireny mpivarotena ireny? Misy antony maro ve no mahatonga azy ireo manao an'izany? Satria ny tsy azoko dia ohatrany misy mampijaly tena. Isan'andro dia hitako mijorojoro eny, tsy mandeha mirenireny. Ny sasany hono dia mety resaka fahasairanana, fa ny hafa kosa mino aho fa efa fahadalana. Ka tsy azoko satria misy tena tsara fa dia manao an'io. Manimba ny mazy ane izany koa aoka tsara ho tadidio. Ny sasany indray fitiavam-bola tafahoatra, nefa tsarovy fa raha maty tampoka eo dia any amin'ilay afo be any ankoatra. Tsy mitsikerana vonona hitsara akory, fa izany hafatra izany no efa voalazan'ny Baiboly. Ny sasany moa milaza fa voadoana ara-pity, ka tsy azoko mihitsy satria dia izany ve no anaovana ny asa iray ity? Mijangajanga sy maloto ka voretra, satria tena ao anatin'ny fiainam-betaveta. Misy dia mpivady tsotra izao no mifanaraka, noho ny tsy fahampiam-bola sy hamelomana ny taranaka, dia voatery ilay vady no asaina mandeha mijajaka, ka ho viravirain'ireo mpividy amin'ny alalan'ilay lataka. Tsy azoko mihitsy kanefa dia maro ny azo atao, raha hoe mbola fitadiavam-bola eto amin'izao tontolo izao. Sa hoe efa ozina angamba fa tsy sitrapo, no sady efa tsy henatra intsony ka efa hita hatramin'ireo silipo. Misy manan-karena ihany hono izy ireny amin'ny alalan'io asa iray io, kanefa ny sasany ny sakafo androany ihany no mba mety hitany sy hoanina anio. Tsy azoko fa mety hakamoana koa ny an'ny sasany, ka aleony ny varotena no ataony antonasany. Fa maninona atao an'izany io tempoly io? An'Andriamanitra anie izy io, koa aoka ambadin'io. Tsy mety kosa ny asa toy izany, satria tena maharatsy fiafarana. Fa ireo bandy anie dia misy mihinana hatrany, kanefa ny vola azo amin'izy ireo mety tsy hahavanina. Elao amin'izay fa tsy tsara. Tsy mila be famaliana sao dia ataon'olona hoe lany zara. Zay ny mba hafatra tamin'ireo izay te hanambara. Koa rao ihany fa ny teny marina tsy arana hono dia mety hahalasa-dala. Dia mbola misy ihany ny tena mafy loha, nefa misy kosa ireo efa tonga saina. Fa tsy azoko mihitsy ireo miseho be mokondoha, sy izay miseho anazy hoe tsy azo resana na dalaina. Tena tsy ampy fandiniana, satria raha ny asa no tadiavina, misy maro izay azo ankatoavina. Ka hoy aho hoe tena tsy azoko mihitsy, ka aleony ihany hono no mitady vola amin'ny alalan'ny nofo atao firaisana. Mpanoratra Patrick, na hoe Kinga.
Kingam-panahy nampitondra aloha teny hoe mpangalabady. Isika lehilahy sy anareo vehivavy ao anatin'izay ho an'ireo izay mpangalabady, manararaotra ny an'olona, vetavetaina sy tolotolomana, misy tsy mba tratra fa miara-miafina, ka mifanao ny ataony ao anaty maizina, tsy mahalala ery ireo tompom-bady, ny fifampizaran'izy ireo fafinaretana aty ambadimbadikatsy. Tena efa misy tokoa ny mangery marivo tototra, izany hoe efa tsy miala lavitra intsony fa efa ao ambadiky ny dosa, ka dia entana efa may zany no miditra ao an-trano, ary zava-misy hatrany izy ity fa tsy mba anganoangano. Mitandrema isika amin'izany rehetra izany, eny fa na dia lehilahy io ary koa ny vehivavy, koa samia mifampiambina mandrakariva mba hahatsara ny fiaraha-miaina indrindra. Fa ireo mpangalabady tena efa sahy loatra, ary ireo manaiky ho angalarina koa ty efa tafahoatra, ka mahavita ny manao fanitsakitsahana. Eny aza fa na efa maro anaka, misy dia efa eny an-tokotany manao tafilanitra eny an-toerana mangingina ireny, dia milaza ireo hono fa izany no tena fahasambarany, sy misentosento mihevitrevitre ery eo am-pananaovana. Maro ny efa tratra fa hoe tsy hanao intsony, kanefa ilay izy toa vao maika mahatafiditra ny fony. Very maina fotsiny ho an'ireo mamela heloka, zavatra mafy be ohatr'izany izay nampalefahana ny eritreritra. Ny sasany koa mamono raha mahatratra, fa tsy mila fifonana zany fa tonga dia atao maratra. Io tsy mijery hoe androany andro alahady na andro sabata, fa tonga dia potehina sy atao mibabababa. Izay lay izy koa samia mahazaka. Ho anareo mpangalabadin'olona izay tratra, mila alaim-baraka. Fa nga vitan'izany fa tena migadra, na ireo manaiky angalarina io satria olona hafahafa. Ahoana loatra ny an'ireo mbola tsy traingo, mitoha trano satria tsisy maharaka. Tandremo koa nefa fa efa mandady zao ny trambo, ka raha sendra mifanena aminy eo dia ho latsa-datsaka toy ny ireo vary raraka. Toy izy fiany ary fa ho hitanareo, fihinananareo vadin'olona isan'andro io ry zareo, fa nga rehefa mahay mangala-pihinana dia hilamina foana fa hoe tsy maninona. Ary anareo manaiky angalarina koa dia tena mpangalabady, satria misy amin'olona ekenareo reny koa efa manana ny andefimandry, fa mety voasarika izy ireo amin'ilay fankapanahy, ka nazahoana rafy noho ny antony maro angamba nahatonga izany, mba tsy lazako koa ny hoe fomba fitafy. Nosoratany izaho Patrick, na hoe Kinga. Kingam-panahy nampitondra lohateny hoe mandiniha. Atsaharo ajanony fa tsy mety, rehefa hita fa tsy maneva mba elao eky. Mieritrereta tsara mialohany hanao zavatra, ary mandiniha ihany sy mba mamakafaka. Anao anie olona mahiratra, koa aoka ampiarina sy atao mangilatra. Amin'izay dia mangirana ka ho hitany be sy ny maro, fa ianao ka ilay matsilo saina sy tena olona mailo. Anao ilay ampifandiniana nefa toa tsy mba piarina,
Aza manao an'izany re, sa maninona? Lazao ihany raha misy antony fa tiako ho fantarina. Mitovy amin'olona sahirana raha ianao tsy mampiatra n'ilay fandiniana. Ary dia sako ny milaza eto sy marina fa dia ho ataon'olona tsinotsinona. Ka mahaiza ny miala, mandinia amin'izay fa aza misalasala, sady ho ataoko vato atora-balala, koa amin'izay isika mba tena ho tonga saina sy hahalala. Toy izo amin'izay ary fa tena tsara, ary koa mafiso sy amin'ny normal, fa anisan'ny misaina raha ianao, ka manomboka izao aza tapahina tsotra izao. Efa tena mety ho an'izay ampifandiniana, ka ho antsika rehetra aoka fanao izany fa aza mihizingizina. Ny fiainana no voatsara amin'io, sy ahafantarana ny tokony ho atao. Ny olona rehetra afaka mandinika daholo, na ny biby aza misy manao izany toy n'ireo babakoto, fa tsy falifaly fotsiny ny hinana akondro. Ka ho antsika lehilahy koa atsaharo hatreo ny fampihinananareo vehivavy ny akondro. Aoka mba handinika ho ahy isika, fa efa mitosaka be ny manao revina alika. Tsy ampifandiniana matoa tafanao an'izany, fa tsy hoe na voadinika loatra ka lasa mananao fahatany. Tsia ary tsy ekena izany atao. Indrindraindrindra raha toy izany ny vitanao, ka manomboka androany dia aoka mba ho tsapantsika, fa ny tsy fampiana fandiniana dia tena mety hampifirikila. Nosoratany Kinga, na hoe Patrick. Mandiniha. Kinga-panahy nampitondrany lohateny hoe mbola zaho ihany ty. Amin'ny enjika isan-karazany izay mahazo sy hatrehina, hita ihany fa tena mazana, ka voatery tsy maintsy tenenina. Efa maro ny efa niseho amin'ny resaka fialonana, fa nenjehana henjana tiry zareo, eny fa na dia hatrany ampiangonana. Mijoro hatrany sy miaritra, kanefa mailo ihany satria efa tsy karitra, ka tsy maintsy asiana resaka Andriamanitra, satria izy no mahavoaro sy mahavoafaritra. Na dia eo azy izany rehetra izany, dia mbola eto ihany zaho na androany, satria mbola zaho tokoa ty, ilay mafisaina sy mahavoadinika ery. Mamely ny atsy, manao koa ny aroa, ary mahavita mana-tsatokantsy, zany ka tena tsy hovanina le roa. Efa be ny vitan'izay, ka mbola manohy hatramin'izao. Misy miaro hatrana nefa ny tenanay, fa izy ireo tsy mba faly aminao. Hamono tokoa ny tanjona, fa raha izaho koa mba olon-dratsy, dia nokapahiko tamin'ny ranjony, sy tena ho vonoako ho faty. Kanefa izy ireo tokoa no mahavita an'izany, sy tsy hivaky loha aminao any, ary efa fantatra fa tsy mba hitsitsy. Eny fa na dia eo azy izany, mbola izaho ihany ty. Nosoratany izaho Patrick, na hoe Kinga.
Kingam-panahy nampitondrany lohateny hoe ainga miafina. Miakatra be ilay filinina, manainga be ka mety korontana na ho tranquille. Ireo izay mpifoka miafina nefa nisany mahay manafina zavatra. Tsy mila tabatabaina ary tsy azo korontanina na hoe adaladalaina fa manimba azy sy mahafanina. Aleo resahina milamina ho an'ireo manana ainga miafina. Ny sain'izy ireo akory tsy hoe ampanina fa ambadomely n'ilay zavatra. Ainga mandeha daholo ireny, ka izy no mibaiko ny tenany. Fa raha tsy mahay mety ireny no sady ho lasa dala sy mampalahelo. Elao fa tsy mba mety, izay no tena izy le retsy. Ary tsy tsara ireny fa zava-dratsy, ka tsy vitany hoe mahafaty fa manimba saina, avokafoka sy ny aty. Mialahy ka misita amin'ilay ainga finanana poa, mba tsy lazaka azy hoe rongony, fa dia tena mampalaky noana koa satria mitaky any amin'ny vavony. Aleo tsy afenina intsony, fa efa fantatra sy efa koby ny fifoanareo miafina, ka efa hita eo amin'ny endrika sy azo tarafina. Zay tena azo tsapaitanana no sady hita eo amin'ny tanana. Ny maso koa moa efa tsy lazaina, izay mavaivay teritery sy miloko menamena. Nosoratany izaho Patrick, na hoe Kinga. Kingam-panahy nampitondrany lohateny hoe aleo milamina. Ny fandeferana dia mangina, avelao izy hivazavaza. Fandeferana no lehibe indrindra, ka hiaretana raha misy ny kotaba. Zaho aloha mahalefitra, satria mahazaka ny mandefitra, fa tsy tsara raha mifampifetrika. Aleo fotsiny mba raisina any aneritreritra. Alamina raha sendra mikorontana, nefa ezahina mba tsy handoto vintana, no sady arindra koa sy tomombana, sy toy ireo ravikazo izay mbola tsy mihintsana. Tsy hisy hakalagy zany eo, fa dia izy ireo ihany no ho valaka sy ho leo. Izaho mantsy tena mahavita tsy miteny, ho an'ireo mpilavanona miantefa aty amin'ny tena. Tsisy mahafantatra nefa ny tena ati-doha, fa ny filaminana ihany no tazan'izy ireo hatreto aloha. Na misy olana avy any aoriana na avy aty aloha, dia voatazoko hatrany tsy mikoropaka, ka izany avokoa. Ka aleo tsy asiana korontana, fa ratsy ihany raha toa anay toy no mba manozona, fa mba ataontsika tandroka aro ny vozona, kaza miadiady fa manaova ny tsara sy atao adidy izay ho tanterahana sy ho fonosana. Mpanoratra izaho Patrick, na hoe Kinga.
Kingam-panahy nampitondrany lohateny hoe bory bory boribory manorisory izany ka mankahory, fomba fisainana tsy mivelatra toa voanjobory, tsy mitatra lavitra fa ny eo no miverina, mihodikodina hatrany izy ity toy ny Madeleine, efa sotonina mafy fa tsy mba mety, miverina amin'ny laoniny foana ka efa tsy haiko eky, lasa lavitra ny dia kanefa tsy mankaiza, ary amin'ny kilometatra tokoa jerena nefa hoe hatraiza, na hiezaka toy ny ahoana dia tsy ho lasa lavitra mihitsy, satria dia boribory toy ny lavadaona ka tsy ho aleo mitsako fary na fisiky, hitarina ihany nefa tsy mba kle, fa dia tena boribory toy ny baolina volley, tsy azo atao fa boribory tanteraka, ka ny efa hita ho maly no miverina androany ka mandreraka, mba mampiasa saina ihany ny rehetra, fa ny fipetrahana fotsiny amin'izao tsy mamely sy tsy mampanakarena, ka aoka tsy hadino sy mba manomboka hatao, mba hampitatra ny saina ka tsy ho boribory intsony, ary hanomboka ho lavalava koa izay azo androany mba hatazony. Nosoratany izaho Patrick, na hoe Kinga. Kingam-panahy nampitondrany lohateny hoe angatra. Ireo lolo avelo sy ny angatra, izy ireo efa iarahana mahafantatra, misy izay mamono ary koa mampatahotra, ary tsy vitan'izany fotsiny fa tonga amin'ilay hoe manangatra. Ny toerana rehetra dia misy azy, indrindra any am-pasana no fiatombohan'izany, aza hadino koa eny amin'ny toerana mangina, ary amin'ny andro mitatao vovonana sy amin'ny alina. Rehefa iseho izy dia tena avo tokoa sy manaitra, ka na inona ny fanafody araradraraka amin'izany tsy mba mandaitra, nefa izy koa tsy hisehoseho fahatany, raha tsy hoe misy antony daholo matoa misy an'izany. Tsy mampahita tory ary tady hahalasa-dala, raha sendra mahita angatra na eny amoron-dalana, ka ho an'izay mora taitaitra sy mivoraboraka no tena mijaly sy anisany mangovotra. Ny fahitana angatra tsy mahalehilahy, eny fa na dia ianareo efa raindainy jiolahy, sy ireo izay tena milaza koa hoe je suis un homme, fa miparitaka ianareo sy ny ati-dohanareo raha sendra toa mifanena amin'ny fantôme. Ny angatra afaka manao endrika maro samy hafa, misy ny tsara indrindra nefa ao koa ny hafahafa, fa ny sopapa kely fotsiny raha sendra azy amin'ny alina, indrindra fa isika izay mpandeha alina sy ireo mpahamonjy balina, mety hahazo olo-tiana sy tsara be ihany, tonga dia toero sy alao raha mahatsapa fa mangatsiaka ireo tavany. Izy ity misy karazany maro,
sady misy ny masiaka nefa ao koa ireo sari-piaro, fa izareo samy izareo no mahalalakaiky an'izay koa aoka mba tsy hifiaka, satria efa resaka fanahy anankoatra le raha. Misy mifandona tsy tamaso izy ireo nohony tsy fifankazahoana. Na inona moa niady an'izy ireo any tsy mba hitandraha, fa misy amin'izy ireo sorisory avy any angamba no sendra ity ambony tany ireny, ka indraindray toa hoe nofy nefa mba tsaroana. Ny zazakely mena vava tsy azo entina amin'ny alina, fa dia tena misy angatra manaraka, aoka tsara ho fantarina. Ireo mpisotro toaka izay mamofona aza mandehandeha amin'ny maizina, fa mety hahita karazana angano, indrindra raha sendra mandalo amin'ny toerana misy fasana. Ho antsika mpiarabelona, fadio ny mitondra hena manta. Andro amin'ny alina no tiako ho lazaina, rehefa sendra ahitana lalana misy fasana. Fa raha tsy izany vao maika ho tena ho arahanangatra. Mpanoratra izaho, Patrika, na hoe Kinga.